Ahoana ny fiheveran'ireo tsy kristianina ny mahakasika ny filazantsara? Fiadanana ny eo anao ary fahasoavana avy amin'Andriamanitra no iainantsika. Miarabantsika amin'ny mpifaliana indray tafaraka ao anatin'izao fiarahamandinga ny soratra masina. Hafa indrindra Jesosy izay no loha-hevin-dehibe eo anantsika indray. Ahoana ny amin'ireo tsy kristianina mahakasika ny filazantsara zany? Ahoana ny fihevitra ireo? Ny soratra masina aloha rehefa vakiantsika dia manazava tena amin'ny fahafenoany fa tena nisy zany Jesosy zany. Ataontsika hoe zany Jesosy zany satria tsy nahita azy mivantana isika. Fa mino kosa isika fa tena nisy Jesosy. Misy mpanoratra maromaro nefa reto izay tsy kristianina izay ho tanisaiko kely aminao hoe inona no zavatra nosoratany. Mety manamarina ve izy hoe nisy marina Jesosy nandalo tamin'izao fiainan'ny olombelona izao sa tsia? Izao no soratan'ny Tasita. I Tasita zany no voalohany. Izy moa izy ity mpahay tantara romanina izy tany amin'ny taona 450 taorianan'i Kristy tany no niainan'izany Tasita zany. Izao no voalazany. Vondrona ray alan'ny olona noho ny finoan'izy ireo sy ny fanaony naharikoriko azy. Vondrona izay natsoin'ny vahoaka hoe kristianina no nomelohan'ny Néron. I Kristus ilay niandohan'ny anaran'ireo olona ireo dia niaritra ny famaizana faratampony nandritra ny fanapahan'i Tiberius. Ary teo an-tanan'ny anankiray amin'ireo mpitondra antsika ambony tamin'izany fotoana dia Pontio Pilato izany tantara izany. Mazava ny voalazan'ny Tasita fa tena nisy Jesosy. Ny faharoa indray, raisitsika indray i Pline le Jeune. Iza moa Pline le Jeune? Gobernora romanina izy io ary tamin'ny taona 210 taorianan'ny Kristy no niainany. Nanoratra tamin'ny ho an'ny emperora Trajan izy zany mikasika ny kristianina. Iza marina moa ireo kristianina ireo? Dia izao no resahany hoe fanaondry zareo izy ny mivory amin'ny andro anankiray raikitra alohan'ny fiposahan'ny masoandro. Mandritra n'izany no anaovany hira mifandimbo an'ilay hoe Kristy toy ny ho an'Andriamanitra hozy izy ary anaovany fianianana hoe tsy hanao ratsy izy ireo. Izay no voasoratra zany hoe tena nisy marina Kristy ary ny mpanaraka azy ihany koa dia tsy lainga fa tena nisy tamin'izany fotoana. Fahatelo indray zao dia izao. Ny Talmud. Inona moa ny Talmud? Asa soratr'ireo rabi jiosy ny Talmud. Ary ny Talmud anankiray tamin'ny andro babilonianina zany no misy an'izao voarakitra izao. Nahantona tamin'ny hazo talohan'ny Paska Yeshua na hoe Jesosy io zany. Nandritra ny 400 andro talohan'ny famonoana dia nisy fiantsoana mafy natao tahaka an'izao hoe hotrahambato izy satria nanahodika ny taonan'i Israely amin'ny fiamorana. Zany ny zavatra voambara ary tena nisy zany fa novonoana ny zanak'Andriamanitra, voarakitry ny Talmud zany. Fahaefatra indray dia izao. I Lucien de Samosate, iza moa izy ity? Grika anankiray. Manao asa soratra mifono hatsikana sy fanarabiana moa zany izy ity. Manarabiraby ny kristianina sy ny mpanorina fivavahana kristianina, izay no tena nataony. Dia izao no voalazan'ity hoe Lucien ity zany hoe fantatrareo izy fa hatramin'izao ny kristianina dia mivavaka amin'ny lehilahy anankiray olona iray niavaka izay nampahafantatra azy ireo ny fomba fanao vaovao kanjo nombohana noho izany zavatra nataony izany. Tena voapirofo fa tena nisy Kristy ary nombohana tamin'ny hazo fijaliana. Efatra izay ny pirofo avy amin'ireo tsy kristianina. Ny fahadimy dia izao. Ny mpahay tantara fahiny hoe Talus indray. 50 taona 50 taty aorianan'ny Kristy zany. Dia nanoratra izy ary noverenan'ny mpahay tantara Julius Africanus nalaina zany izay asa sorany izay. Inona ilay izy? Izao indray ny voalazany amin'izy hoe niezaka nanazava ny antony niaizina niseho tamin'ny fotoana nanombohana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana zany i Talus. Ilay haizina rehefa niantona teo amin'ny hazo fijaliana ny mpamonjy. Dia nambarina izy fa fanakoana masoandro ne zany izy izy. Dia izao zany ny fomba nanazavany azy hoe azavain'ny Talus ao amin'ny boky fahatelo momba ny tantarany soratany fa fanakoana masoandro zany niaizina niseho tamin'izany saingy tsy mitombina zany amiko i Talus zany tamin'izany fotoana izany. I Julius Africanus no nanoratra an'izay namerina nahaka an'izay indray. Ireo zany ny fiheveran'ny tsy kristianina ny filazantsara na hoe Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Ary manaona kosa ny fiheveranao. Fa raha mitovy amin'izany ny fiheveranao hoe tsy dia manahoana akory ny zavatra niseho raha milaza ny soratra masina fa ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay nanaisotra ny fahotan'izao tontolo izao tokoa tamin'ny alalan'ireo pirofo ny tantaraina ireo ilay Kristy, andao isika hanaiky azy.
fa ny fanekena azy no mitondra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Asaiko ianao hiara-mivavaka ho amin'izany isika. Ray malalo misaotra indrindra fa tsy hoe tsy marina na anganongano fotsiny ny zava-nisy izay voasoratra amin'ny soratra masina, fa sady marina no tena niseho no azo inoana ary misy voka-tsoa ho an'ny mpanaraka azy dia ny mpanaradian'ny tompo. Ampio izay mba tsy hiala amin'ny tompo sy ny fanarahan-dia azy satria zava-dehibe indrindra mitondra amin'ny fiainana mandrakizay. Izany taio ty namako ty amin'ny fanapahan-kevitra tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.